Canada zany dia omeko ny evangelisterique nareo dia manomboka izany zao. Amen. Amen. Dia toizantsika zany ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Ny vavaka moa zany efa nataontsika teo dia mintsika fa ny tompo no iteny ampahafantarantsika. Araka ny teny teo zany dia hoe averiko ny lohateny hoe misy izay lalàna iainantsika zany raha tsika ety amin'ny izao tontolo izao. Izay napetrak'Andriamanitra. Misy ny lalàna ara-panahy ary tena misy ny lalàna fizika. Matetika moa zany indrindra tsika kristianina rehefa hoe nibebaka nifono tamin'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fahateram-baovao vita ambany lalàna ambany fahasoavana. Mety marina zany ny fanahintsika tsy ambany lalàna fa ny tenantsika dia mbola miaina ao anatin'ny lalàna ihany. Arak'ilay teny teo zany ny fizika ohatra hoe raha manipy vato atsipy miakatra any ambony any ny vato dia azagaga tsika tsirairay raha hianjera. Mety hianjera eo ambony lohantsika ary iny vato iny. Amin'ny fiteny gasy ary izy dia tena misy miteny mihitsy hoe mandrora mitsilany. Zany hoe raha mandrora ianao ka mitsilany dia mandrora mankany ambony any dia hianjera eo aminao ihany ny loranao zany. Zany hoe misy lalàna fizika izay tsy azontsika hialàna. Dia izany lalàna izany no ifampaherezantsika androany. Ampahery zany tsika inona moa zany ilay lalàna izay apetraky ny tompo mila ho tandremantsika. Io lalàna io efa voateny teo tamin'ny fampianarana fanomboana teo ny amin'ny fibebahana. Arak'ilay teny tamin'ny Magaga ny teny napetraka tao amin'ny ohabolana teo. Raha misy olona manana ady aminao na niteniteny zavatra namety tokoa olona ianao ka tsy tanteraka ao dia ndana mifono ao izy mibebaka aminy. Lalàna zany fa raha tsy manao an'izay ianao dia azagaga raha misy mety zavatra miseho. Mety ilay olona iny raha ohatra hoe zavatra tsy tanteraka ka nanome toky ianao nefa tsy tanteraka, mety hitondra anao any amin'ny fitsarana mihitsy ary. Zay ilay izy hoe misy lalàna ary matoa izy hitondra anao any amin'ny fitsarana dia misy lalàna izay tsy voatandronao zany na zavatra tsy voapetraka ka izay ilay lalàna izay misy etỳ amin'izao tontolo izao. Dia be dia be ny lalàna azontsika ifampaherezana. Mety ho lava be raha ho tenenina eto daholo. Ohatra hoe lalàna anankiray ny hoe manajà ny rainao sy ny reninao dia ho lavon'andro iainana. Matoa zany voasoratra amin'ny baiboly dia mila hajaina zany. Misy sasany hoe mety ho ray aman-dreny tsy tanteraka, mety ho ratsy, tsy midika. Samihafa ny hoe tiavy ilay rainao zany, mila mitia ianao fa mila manaja. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary miteny. Jesosy niteny tamin'izany amin'ny lalànany ny zanak'Israely dia miteny hoe raha misy maso manala ny maso dia hosolo ny maso, nify mety hoe solo nify. Fa Jesosy niteny hoe ny fahavalonareo dia mivavah ho anazy raha noana izy dia omeo sakafo, omeo rano. Zany hoe lalàna zany izay napetraky ny tompo koa zany. Fa ny lalàna anankiray izay tena ho resahantsika lalina eto zany androany anankiray sy anankiroa. Anankiroa mety voateny koa ny faharoa avy eo fa ny anankiray aloha dia ny hoe izay afafin'ny olona no jinjaina. Izay zany lalàna ihany koa zany. Raha mamafy zavatra isika dia izay ihany no jinjaintsika. Mbola miverina amin'ilay teny tamin'ilay ohabolana teo. Raha miteny ianao izy ka tsy voahevitra ny teny dia azagaga fa hiverina aminao ilay teny, ho jinjainao zany ilay teny na fijery miavonavona, lela mandainga dia hiverina aminao zany. Izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana aloha, Galatiana 4:9, ny 7
dia anjahantsika 10. Galatiana 4:9 ny 7 dia ajantsika amin'ny 10 aminaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no jinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika. Koa araka ny ananantsika fotoana, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Amen. Dia araka ny hitantsika teo amin'ny 7 indrindra indrindra zany dia miteny mihitsy hoe aza mety ho fitahana ianareo. Zay zany hoe aza mety fitahana le arak'le teny teo tsika tsy ambanin'ny lalàna e. Satria izay fa mibebaka, za fa nanolo tena ho an'ny Tompo dia tsy arahan'ny lalàna intsony aho zany fa manao izay tiako atao. Fa eto dia miteny mihitsy aza mety fitahana hozy izy Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Tena mampatahotra zany. Arak'le teny teo mahatonga antsika hoe maninona tarihina foana amin'ny fibebahana mba tsy ho voasazon'Andriamanitra satria tsy azo vazivaziana fantany. Ny ao am-pontsika tsirairay avy fantany. Fa aza mety fitahana hozy fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana, afafin'ny olona no jinjainy. Tena mampatahotra zany. Zay zany izay afafin'ny olona zay raha misy olona anankiray zany tsika zany ny olombelona daholo tsika, dia raha olona tahaka izao zany za zany efa lehibe zany nefa za tsy tonga fotsiny amin'izao fa ny ray aman-dreniko no niteraka anahako dia ilay ray aman-dreniko iny nanana ray aman-dreny koa. Reny olona reny dia samy namafy. Ety amin'ny fiainana zany. Raha namafy fahalozana izy dia hijinja fahalozana. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy 20 dia miteny mihitsy hoe ny famaizan'Andriamanitra dia hatramin'ny 7 na 8 amin'ny ino moa zany 3e 4e génération amin'ny teny frantsay hatramin'ny 7 mihitsy zany no isehon'ny famaizan'Andriamanitra. Ka dia izay mila mitandrina isika. Raha namafy lainga ny ray aman-dreny dia mety ho gaga isika fa isika zanaka aty aoriana aty zany hiaran'ilay famafazana ratsy nataon'ilay ray aman-dreny. Izay ao anatin'ny fampianarana izay ho resahantsika zany hoe fa maninona ary no roahana ny devoly. Zany mitohy hatramin'izany. Mila tapahana, izay hoe tapahana ny fatorana. Misy fatotra izay nataon'ny ray aman-dreny teo aloha, raha mpanompo sampy izy, tsika firenena gasy, firenena afrikanina dia tena tao anatin'ny fanompo-tsampy mihitsy. Hatramin'izao moa zany mbola misy zany ary aza gaga izay mahatonga an'izy hoe raha ity firenena ity hozy izy manao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga foana ihany ny famaizan'Andriamanitra. Tonga ny loza amin'ny faritra anankiray hoe mba maninona no tsy tafavoaka mihitsy. Manontany tena ihany zany tsika fa nanolo tena ho an'ny Tompo. Raha tsy manolo tena amin'ny Tompo moa zany dia misy gaga mihitsy hoe fa maninona ny fiainako no tsy mety mihitsy. Satria misy fatotra izay nataon'ilay ray aman-dreny teo aloha ohatra. Na tsika ihany koa. Ny zavatra natao tamin'ny fahazazana arak'ilay teny teo mila mifona, mila bebahana. Raha ny teny lainga, raha namitaka olona kanefa tsy mibebahanao dia gaga isika hoe tsy misy zavatra mandeha ny amin'ny fiainantsika. Zay zany ao anatin'ny hoe ireny zavatra ataontsika ireny, ireny fibebahana moa zany satria ao anatin'ny fibebahana dia ny hoe inona ny zavatra nataon'ny tanana. Nafafin'ny tanana zany, nalehan'ny tongotra. Zavatra nolazain'ny vava, ny lela, ny zavatra hitan'ny maso, izay ny hoe nafafy. Izany ihany no jinjaintsika. Raisiko kely ao amin'ny Osea 9:9. Mazava amintsika tsara angambany hoe vady Osea 9:9 dia ny 7 ihany, tapany voalohany ihany no
ho raisintsika aminaran'i Jesosy hoe satria rivotra no nafafiny dia tadio kosa no hodinjainy. Mampatahotra izany a. Mety hoe rivotra kely ary no nafafy ho an'ny zanak'Israely eto izany ny tenin'Andriamanitra tamin'ity. Fa miasa izany amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Satria rivotra no nafafiny dia tadio kosa no hodinjainy. Raha vakiana tohizana ilay izy aminaran'i Jesosy dia hoe tsy misy vary mitsangana, tsy hisy ventiny ny salohiny, ary raha toa ka hisy aza dia olona hafa firenena no hihinana azy. Mampatahotra izany a. Amin'ny zavatra natao izany a teo aloha, mety tsika ihany arak'ilay teny teo na ny fianakaviana na ny ray aman-dreny teo aloha no nanao zavatra ratsy na mafy rivotra ohatsy izy a, dia hijinja tadio, izany hoe mafimafy tadio izany dia tena hitantsika mihitsy ny tadio a, ny rivo-doza any amintsika. Izay rehefa tonga dia tia mandrava mihitsy. Ary raha mba misy zavatra kely mitsangana ary a dia indraindray a toa ny hafa indray no manara-po amin'izany. Ka izay izany a mila tenin'ny Tompo. Izay ilay hoe lalàna. Misy lalàna izany a hoe aza mihevitra an'izay hoe izay tsy ambany lalàna intsony a, izay efa nanolontena ho an'ny Tompo a, efa mibebaka, efa teraka vaovao a, dia tsy misy intsony ny lalàna fa ny lalàna izany misy. Izay no nahatonga an'ilay hoe rehefa misy izany a ny olona izay resy lahatra, matetika resy lahatra amin'ny vidéo, ny amin'ny fampaherezana ohatr'izao a be dia be mihitsy ny resy lahatra dia mandefa manoratra sy maka fampaherezana, dia manomboka eo amin'izay izany natao hoe dinidinika. Mety gaga indraindray ny olona hoe fa maninona ary nidiranareo ny fiainanay? Fa izay ilay atao hoe fampianarana, misy zavatra tsy maintsy dinihana hoe inona ary sao dia misy zavatra ohatr'izao a ny amin'ny fiainanao. Mila diovina. Ny amin'ny fiteny, ny amin'ny na ny resaka ny fiainana teo aloha. Indraindray izany a tsy nahafantatra dia nanao izay zavatra adanin'ny kibo, indrindra moa izany amin'ny resaka atao hoe fanompoan-tsampy a, ny amin'ny fiarahana amin'ny olona, ny amin'ny zavatra naleha rehetra rehetra, dia mila diovina. Diovina ny tenantsika aloha, izay ilay hoe atao batisa, dia sasan'i Jesosy amin'ny rano. Marina hoe diovin'ny tompontsika izany hita rehefa nalo. Fa ny vatana dia indray misy zavatra esorina mihitsy. Misy zavatra tsy araka ny sitrapon'ny Tompo a ny ao amin'ny tokantranonao a dia esorina. Raha maloto, misy moa izany tena hoe fanafody any amintsika any dia tena misy fanafody. Apetraky ny olona mihitsy eny amin'ny tokantrano eny a. Tsy mety tantara kely angambany a, tsy lava ny fijoina vavolombelona fa izay dia tao anatin'izany mihitsy taloha. Mitety tendrombohitra 12 ny ray aman-dreny dia entina avy any a ny karazana tapa-kazo a, satria hoe apetraka amin'ny eny an-joron-trano a, eny am-bavahady a, eny an-tokotany. Fa noho ny nanantona ny Tompo a dia hozy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ireo a alaivo daholo ireo a dia adorana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ary a tiana tenenina eto angambany a fa mila mitandrina isika. Fa tamin'izany a dia nasiana mihitsy iren'ilay hoe mpandrakaben'ny tany, ilay vita amin'ny abazour izany amin'ilay tsara tarehy ngeza be, sary sikotra tena vita tanana raha ny tena izy a, dia tena hoe tsy tokony ho simbaina satria zavatra vita tsara tarehy, vita artistika tsara izany. Fa ilay finoana napetraka tao, napetraka eo amin'ny fidirana mihitsy iny fa hoe iny no mitahy a mpanjakaben'ny tany a, io mitahy io, tsy hidiran'ny loza eo a. Dia tena nasain'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe io aloha voalohany indrindra dorana. Izay izany a fijoina vavolombelona, raha miaina ao anatin'izany ianao a, mbola mieritreritra hoe ity zavatra ity a mitahy anay ity a, asiako lakroa ety a, asiako sary Maso Maria, asiako an'izao ny tokantrano, fa ireny no mitahy a dia mila miala amin'izany. Izay ilay hoe afafinao ilay izy a, fa gaga ianao hoe fa maninona no ny devoly no tonga. Ary rehefa tonga ny efa manolontena ny Tompo ny ankabeazan'ny olona dia izay ilay hoe tonga koa ny fanahy masina. Fanahy masina mampahafantatra antsika izay zavatra tsy araka ny sitrapon'ny Tompo izany. Fanahy masina mety fahitana arak'ilay teny teo a, nasehony tamin'ny mpanompony teo a, mety amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ampahafantaran'ny Tompo a ny zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Tohizako amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ho resahantsika io a ilay amin'ny fijinjana amin'ny nofo io rehefa avy eo. Izay koa izany lalàna anankiray koa. Raha mamafy ianao a ny nofonao, nafafinao, izany hoe resaka hoe arak'ilay teny teo raha amin'ny hoe
fijangajangana, fanompoan-tsampy amin'ny nofo ary raha ohatra hoe tsy mikarakara ny nofo dia gaga tsika hoe mijinja fahasimbana amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Dia izay ihany koa izany arak'ilay teny teo hoe raha tsy ao ambany lalàna intsony tsika, satria ny lalàna izay napetraka tamin'ny zanak'Israely izany tsy hoe fombafomba, tsy hanaraka fombafomba intsony izay ilay hoe lalàna, tsy fombafomba, tsy ilay endrika ivelany fa ilay fanahy mihitsy. Eto dia resaka fanahy izany rehefa nafahan'ny tompo ianao dia fanahy hoy izy inona no jinjaintsika? Fiainana mandrakizay. Izay ilay hoe raha ho avy ny tompo dia izy hitondra antsika any amin'ilay fiainana mandrakizay fa tsy ilay fiainana etỳ an-tany. Arak'ilay teny teo hoe raha misy olona mijinja hoe mieritreritra hoe izaho manan-karena dia hanao zavatra tsara ngeza be ahako, fa hozy ny tenin'ny tompo teo hoe anio alina hozy izy dia tsoahana aminao ny fanahinao. Mampatahotra izany izay ilay hoe mijinja amin'ny nofo izany fa ny antsika dia mijinja fiainana mandrakizay araka ny fanahy. Tohizako kely ihany izany andininy fa sivy aza mba miketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika. Izay izany izay daholo ao anatin'ny lalàna daholo izany lalànan'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy mila kivy. Hoe fa nanao soa ahako dia efa ampy izay. Nisy mpanompon'Andriamanitra izay no fiteniny rehefa mitory teny matetika izy dia izay averiny foana hoe tsika olombelona hozy izy rehefa misy olona manao ratsy antsika dia miteny ihany amin'ny voalohany, ity voalohany ity kosa aloha izany dia amela anao tsy mampanino anahy. Iny ilay olona fa nanao fanindroany ianao izao fa mbola amelanao ihany fa raha manao fanotenona eo ianao dia aza gaga fa tsy famela intsony tsika. Izay tsika olombelona. Fa tenin'ny tompo dia izy hoe raha misy olona manota aminao ka mibebaka aminao izy impito amin'ny fitopolo impito dia mila mamela azy foana tsika. Sarotrarotra izany, be dia be izany izy izany fa izay no miaraka amin'i Jesosy izany, izany lalàna ihany koa izany. Napetraka Jesosy izany lalàna izany hoe mila mamela heloka foana dia mamindra fo. Izay ilay hoe tsy mitahiry fahatezerana fa raha ny fahotantsika no tehirizin'Andriamanitra ny zavatra nataontsika izany dia tsisy ray amintsika ho tafiditra any an-danitra fa noho ny famindram-po indrindra noho ny lanon'oran'i Jesosy ny rano teo amin'ny hafijaliana dia izay no mahatonga antsika ho tafiditra any an-danitra. Amin'izay ilay raha izay izany miditra kely ihany koa hoe arak'ilay teny teo hoe ilay zavatra nataontsika ihany no jinjaina dia misy zavatra fatotra izany. Fa rehefa mazava amintsika hoe ity zavatra ity tsy nety, ity namaty fanahy dia tsisy afa-tsy ny ran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy izay mahatonga an'izy hoe mitsangana dia roahiny dia voly roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na dorana amin'ny ran'i Jesosy dia roahana any amin'ny farihy mirehitra afo. Rehefa manomboka manolo teny ianao izany manaraka ny tompo dia afahan tsikelikely ny tompo mamangy anao hoe ity ny zavatra ity tsy nety tamin'ny fiainako, hifonako ity dia diovina, sasana ihany koa. Ohatra anankiray mazava ahafantarantsika anazy, mety hanazavantsika anazy. Raha misy trano anankiray hoe mividy trano, olona anankiray mividy trano dia amin'ny fotoana hividianany trano dia rehefa azo ny lakile dia manao izay tiany ataony amin'izay izy amin'ny trano. Raha nisy entana atao, raha misy zavatra tsy tiany dia ny esoriny. Ohatr'izay koa tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy ka nanolo tena ho an'ny tompo dia miaraka aminy. Hoe tsika izany olom-baovao amin'ny tompo dia izy ilay tompo-trano. Izay ilay hoe manjakà ato anamiko tompo ianao no tompo-trano manjakà, izy ilay eo am-baravarana. Teo izy mijanona teo am-baravarana Apokalipsy 3:20. Mijanona teo am-baravarana izy fa rehefa ianao mampiditra azy ao anatin'ny tranonao dia izy no lasa tompo-trano dia inona rehefa izy no tompo-trano? Esoriny daholo izay tsy hanazy rehetra ao. Inona izay tsy han'ny tompo ao izany dia esoriny azagaga tsika raha misy miteny foana hoe ity tsy mety, izay no atao hoe fahamarinana. Ity tsy marina, esory ity zavatra tsy mety esory. Ny fahamasinana izany dia tian'ny tompontsika hiditra arak'ilay teny teo ilay fanahy. Izay ilay inona moa izy teo? Ilay lalàna anankiray izay resahantsika rehefa avy eo amin'ny atao hoe fahamasinana. Dia faranantsika izany amin'ny Galatiana ity amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika.
koa araky ny ananantsika fotoana, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Zay zany raha mamafy soa tsika, indrindra hozy izy amin'ny mpianakavy ny finoana dia efa handray sady ny valiny na etỳ an-tany ety zany fa indrindra any amin'ny fiainana mandrakizay zany zay ny tena tiany Tompo omena antsika. Betsaka moa ny tenin'ny Tompo ato fa ho raisiko sady zany ny ao amin'ny Kôrintianina voalohany toko fahatelo. Kôrintianina voalohany toko fahatelo ny 40 ka hatramin'ny 70. Zay lalàna anankiray koa. Zay tokony fantatsika zany. Kôrintianina voalohany toko fahatelo. Tasika niala ny reperako teo. Kôrintianina voalohany toko fahatelo 40 ka hatramin'ny 70. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa fatepolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia anareo zany. Zavatra fahaizantsika eto foana zany matetika ary zay lalàna ihany koa zany. Tsy fantatrareo va hozy izy fa tempolon'Andriamanitra ny fatempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Rehefa nanolotra ny tenintsika ho an'ny Tompo, ity zany dia tena ho an'izay olona efa nanolo-tena. Fa mibebaka, efa nazavaina raha mihaino ny fampiarezana teo aloha ianao dia any amin'ny Jaonina toko 17 azonao vakiana zany. Fa ny Jaonina 17 dia miteny mihitsy fa izy dia ao anatintsika, eo aminareo mandrakariva hozy izy sady ao anatinareo no eo aminareo. Zany hoe le Andriamanitra zany iray sy Jesosy Kristy. Raha tena mitandrina ny ditiko hozy izy dia zay hitoetra ao anatinareo. Dia efa nafantatra ny Tompo zany tsika fa mibebaka nanolo-tena, dia inona nefa ilay lalàna anankiray tena tsy ary mety tsy voateny eto ary ity matetika tsy tenenina satria mafimafy amin'ny kristianina. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Mazava be zany. Hoe tena mampatahotra zany hoe maninona raha vao manimba tsika zany efa tempolon'Andriamanitra ka raha misy manimba ilay tempolon'Andriamanitra, tsy ilay trano fiangonana intsony. Misy ilay trano hoe ilay tempolon'Andriamanitra, ilay trano hoe fiangonana hitambarana be dia be dia samy io manko samy miafina ao ambadika an'ilay trano fiangonana ao zany rehetrarehetra dia samy manao izay tiany. Fa eto ny tsirairay avy ny tenantsika mihitsy zany ilay tempolon'Andriamanitra, ka raha manimba ny tempolon'Andriamanitra hozy izy dia mba ho simban'Andriamanitra koa. Zay ilay hoe trano, zay ilay nanolo-tena dia tenintsika tamin'ilay hoe Apokalipsy toko 7:20 hoe indro hozy izy mijoro am-baravarana, raha misy mamoa dia hiditra ho aminy. Rehefa nampidirintsika ny Tompo ka efa eo amintsika izy nefa ho simbantsika indray zany ilay tempolon'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra koa hozy izy. Zay ilay hoe izay afafinao ihany no jinjaina, verina amin'ilay teo aloha ihany zany, mitovy ihany zany. Simbanao ny tempolon'Andriamanitra dia ianao ka tena simban'ny Tompo zany tsika mampatahotra zany. Ka zay mahatonga antsika hoe maninona tsika no mibebaka, maninona tsika no mitandrina, maninona no tsy mandeha. Zay ilay teo zany ilay fahamarinana. Eto dia mila mandeha amin'ny fahamasinana mihitsy satria resaka fanahy eto. Ilay fanahy masina dia inona moa zany ilay fahamasinana? Ilay mitandrina mba tsy hanaonao foana zany satria mibetsaka ny tenin'ny Tompo. Ny aza mijangajanga satria zany fijangajangana zany fanimbana ny tempolon'Andriamanitra. Efa andresahana tamin'ny herinandro ambony raha nihaino ny fampiaresana ianao na ny amin'ny sakafo ary. Ny amin'ny sakafo be menaka tafahoatra, mamy loatra, mihinan-kena tafahoatra, tia sakafo be loatra, tia harena arak'ilay teny teo, verina foana, tia vola. Ny vola ohatra izy ny fototra sy ny ratsy rehetra. Raha tia ny fitiavam-bola tafahoatra ianao dia aza gaga fa ho simban'ny Tompo. Ary ny tena tanjona arak'ilay teny teo fanan'Andriamanitra, ny tena tanjontsika dia
raha tonga ny tompo ho avy any amin'ny raon'ny lanitra hozy izy, misy anana finoana ve misy? Ho tafakatra ve? Sa anisan'ilay ho lavintsika hoe tsy fantako akory ianareo a? Ka zay no tena mampatahotra zany mila mitandrina tsika fa mba tsy ho simban'Andriamanitra tsika dia mila mitandrina fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia anareo izany. Zay zany a misy lalàna anankiray koa. Ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra fanazavana an'izany ao amin'ny jauna 4 eo ihany a. Mba hanazavana an'izy roa teo zany a, ahafantarantsika hoe ahoana moa zany ny tokony ahafantarana rahantsika ny tompo amin'izany lalàna zany. Tsisy hoe afaka manaonao foana zany a fanarahana ny tompo hoe za fa nandray an' Jesosy a, za fa tsara ny miaraka amin'ny tompo aho dia feno fifaliana, zay matetika fakam-panahy, ny fitahiana, ny fiderahana dia atao anatin'ny fombafomba ivelany fa tena hoe mampatahotra mihitsy hoe raha manimba ny tempolin'Andriamanitra tsika de ho simban'Andriamanitra. Ny dikan'izany hoe le fahamasinana raha tsy eo amintsika dia tsinitsinina ihany zany a ny zavatra ataontsika rehetra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy a ny jauna 4 manomboka amin'ny 9:23 ny vakiana dia ajanona amin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa tsy ianareo va no milaza hoe efa bolana no sisa de ho tonga ny faharahana? Indro lazaiko aminareo, atipazy ny masonareo ka jereo, fa efa masaka sady ho amin'ny fijinjana ny eny an-tsaha. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe mamafy ny iray, mijinja kosa ny iray. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Jesosy eto miteny amin'ny mpianany. Tena manokana eto zany efa niresahantsika ihany koa ny amin'ny hoe mpianatra ve ianao sa mpino fotsiny? Fa ny mpianatra Jesosy a de niteneniny mihitsy, misy a ny mijinja, misy ny mamafy hozy izy. Zay ahafahantsika ihany a no jinjaintsika, zay raha ny tena izy amin'ny ankapobeny a, le voateny teo aloha fa ny mpianatra Jesosy rehefa nanara-dia azy, nanaraka hatramin'ny tena nino anazy dia hozy izy hoe ny hafa hozy izy namafy a dia nareo mijinja, dia miara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Eto sady mitena ny tenany ihany Jesosy, izy a no namafy a, izy a no tonga namafy ny tenany a, ka raha tena miaraka aminy tsika dia hijinja de hiara-hifaly hozy izy. Miara-mifaly ny dikan'izany hoe tafiditra eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay a le hoe rehefa mandeha amin'ny fahatsaran'ny tompontsika tsy manimba ny tempolin'Andriamanitra de hijinja ny fahatsarana sy ny fahasoavana. Anankiray zay amin'ny resaka fijinjana. Vakiantsika ihany koa ny ao amin'ny Jakoba 5:1-4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Indro mitaraina ny karamany izay azoninareo ny piasa ny jinja ny taninareo. Ny tolokon'ny mpijinja dia tonga any am-pototsofin'Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Eto a ny fampianarana eto dia fampitandremana ao am-panan-karena hozy izy. Misy zany le mpanan-karena zay a mampiasa olona dia tsy manome vokatra na tsy manome karama, sahaza ho an'le olona karamainy. De eto a miteny mihitsy izy zany, ny tenin'Andriamanitra hoe indro mitaraina ny karamany izay azoninareo ny piasan'ny jinja ny taninareo. Ny tolokon'ny mpijinja dia tonga ao am-pototsofin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tena mitaraina amin'ny tompontsika zany a, ka nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zay le hoe aza mahalaina, tenin'ny fanahy masina teo zany a. Haiko na maheno tsara tsika rehefa tonga ny fanahy masina miteny hoe misy ny fahalainana lasa kamo ny olona. Mila mamafy zany, mila miasa fa rehefa miasa tsika ka mitaraina eo anatrehan'ny tompo
Zay ilay raha ohatra misy zavatra sakana, raha mahitintsika ohatran'ny hoe voasakana ny fiainantsika, dia manontany tena tsika hoe mba nisy zavatra nahafafika ihany ve, nisy zavatra nataoko ihany ve teo amin'ny asan'Andriamanitra? Fa raha tena niasa tsika na mafy teo amin'ny Tompo dia hoy izy hoe ny tolokon'ny mpijinja dia tonga any ampoti-trofon'Andriamanitra. Zay tompon'izao rehetra izao. Mihaino Andriamanitra, mamaly vavaka izy ka izay no tokony tsy hisalasalantsika. Rehefa miaraka amin'ny Tompo izany aza misalasala, aza matahotra fa miasa. Miasa izany mamafy tsika izay ahafahantsika ihany no dinjantsika. Raha mamafy arak'ilay teny teo, mamafy zavatra lainga ianao, mamafy fitaka, mamafy ady, dia aza gaga raha mitondra mijinja ady, mijinja tadio hozy izy, mafimafy kokoa aloha izy indraindray. Fa mila mitahiry ny tenantsika arak'ilay teny teo hoe tsika dia tempolin'Andriamanitra ka aoka tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra. Ny Isaia 20:20, 20:dimapolo no raisitsika indray. Eto ho vakiako manontolo izy satria ahafantarantsika hoe ahoana moa izany ny fiasan'ny Tompo rehefa tena hoe miasa. Hoe miasa eo anatrehantsika izany mamafy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy famafazana izany araka ny hira. Eto mahatsiaro an'ilay hira. Mamafaza vozy izy aza mba malaina. Fa tsy fantatrao izay hovanina. Indraindray izany misy indraindray tsika mieritreritra hoe amin'iretsy toeran'iretsy ihany amin'izareo iretsy ny toetrany metimety zareo ireo, fa amin'ireo ihany ny hamafy. Ny famafazana tena ataontsika dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, manambara ny an'i Jesosy. Izay izany tena famafazana tiany Tompo tenenina isan'andro, fa ny fiainantsika koa dia mila mijanona amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana. Vakiantsika ny Isaia 20:30, vakiako hatramin'ny andininy fahaenina dia ajanoko amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ahafantarantsika hoe ahoana moa izany hoe mamafy sy mijinja eo anatrehan'ny Tompo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, ny hamaha ny fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehin'ny zioka, ny handefa ny ampahoriana ho afaka ary ny hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an'ny noana va, sy ny ampy an-trano ny oro manjenjena, ary ny mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirimbelona amin'ny ray rà aminao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga haingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao no hialoha lalananao, ary ny voninahitry ny Tompo no vodilalanao. Ajano kely eto hoe ireo zavatra rehetra ireo izany raha ataontsika dia inona moa izy? Ho tonga haingana ny fahasitrananao. Indraindray izany misy aretina tonga amintsika arak'ilay teny teo, simba noho ny zavatra tsy araka ny sitrapon'ny Tompo dia misy aretina tonga amintsika. Fa raha manatanteraka ny sitrapon'ny Tompo isika dia ho tonga haingana hozy izy ny fahasitrananao, ny fahamarinanao no hialoha lalana anao, ary ny voninahitry ny Tompo no vodilalanao. Tohizana amina 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly ny Tompo. Eny, hanandratra ny feonao ianao ary hiteny izy hoe ity aho. Ary raha esorinao tsy eo aminao ny zioka sy ny fanondro miapanga ary ny fitenenan-dratsy, ary afonao ho an'ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny oro ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ho tonga tahaka ny tatao vonana ny aiza-pitinao. Ny Tompo hitari-dalana anao mandrakariva, sady ahavoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina aza, ary hampatanjaka ny talonao koa, dia ho tahaka ny saha votony-drano ianao, ary ho tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety ritra. Izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, amboarinao ny naorina atry ny fony fahagola, ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana, ahatonga ny tany ho azo honenana. Amen. Tsara ny tenin'ny Tompo. Eritrereto malay
le nafafy tery aloha zany raha namafy ratsy ohatra ny razambe, ny fianakaviana na tsika ihany ary ka tena miverina mitombo tsika mandeha araka ny sitrapony dia na ny taranakao arozy izy dia hanangana nefa rava. Saotra ny tompo, saotra ny tompo tsika, zay ny tanjontsika ho ambarinao na orinatry ny fony fahagola ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava. Aseho an'ny tompo zany amin'ny fiainantsika ary ho hitan'ny olona araka ny teny foana hoe ataony Andriamanitra, ataon'ny tompo. Samy hafa ho hitan'ny olona mahasamy hafa manompo sy ny tsy manompo. Fa melon-dalana hozy izy ahatonga ny tany ho azo homena. Na zavatra rava ary dia aseho amin'ny tompo amintsika, manomboka ao amintsika zany dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny manodidina ihany koa. Tsy amintsika ihany fa amin'ny taranakitsika. Zay ilay hoe mila diovina daholo ny manodidina. Zay ilay hoe nafafy inona zavatra nafafy teo aloha, na tsika ihany indrindra ny nafafy izay tsy fantatsika dia mila fantarina, mangataka ny fanahy masina ampifantarina izany. Raha nisy zavatra tsy nentina nataon'ny razambe na ny ray aman-dreny dia ny tompo hiteny hoe ity ibebao esory fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka izany rehetra izany isaorantsika ny tompo. Tompo izany tena hoe mampahafantatra antsika ny lalana tsara. Tsy hitondra loza hozy izy fa tena fiadanana. Ao amin'ny amara-paranantsika aza dia hovakintsika ny ao amin'ny ohabolana. Ny ohabolana koa ao amin'ny ohabolana toko faha 1 ambin'ny 10. Eo zany ahafantarantsika hoe inona daholo ny mety ho tsara amin'ny zavatra hoe nafafy ny amin'ny hoe lalàna. Misy lalàna zay fantatsika ihany fa matetika tsy mihaino zany tsika. Fa mila mitandrina rehefa manaraka ny tompo. Vakiko ny andininy voalohany ihany aloha zany no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny ohabolana toko faha 1 ambin'ny 10, ny mizana mandainga dia fahavetavetana eo mason'ny tompo, fa ny vaty marina no ankasitrahana. Hitantsika amin'izany fa na ho an'ny mpivarotra na ny olona rehetra zany ka mamitaka indraindray zany tena tian'ny olona mihitsy rehefa mivarotra dia mandainga kely. Tahana ny olona hovana mihitsy zany ny ity ivelany ity. Any amintsika moa zany le fandanjana Roberval ny anaran'iny dia misy esorin'ilay olona raha tokony vato vy tokony 1 kilao tsy ampy 1 kilao fa mety efa latsaka an'izany dia ny olona tsy anontany hoe tena 1 kilao tokoa ve io sa tena antsasa-kilao fa ianao no mandainga eo. Dia misy olona koa hovainy mihitsy na le araka teny hoe fandanjana zany le balance mihitsy mikitikitihana eo dia misy tsy araka ny tena hoe milamina. Mila mitandrina zany tsika, zany hoe mangalatra eo anatrehan'ny tompo. Tonga dia raisiko any amin'ny andiny fahaenina. Andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe mandamina ny alehany ny fahamarinan'ny marina, fa ny ratsy fanahy dia lavy ny faharatsiany ihany. Andiny fahaenina, manafaka ny mahitsy ny fahamarinany, fa ny mpivadika dia voafandriky ny filàny. Eto zany ny mpanao ohabolana dia ohatran'ny hoe miteny hoe izany ny vokatry ny zavatra ataontsika. Izay ahafahantsika zany no jinjantsika. Andiny tonga dia raisiko amin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy, ny tenin'ny mpiatsara velan-tsia no hanimbany ny namany, fa ny fahalalàna no fanafana ny marina. Andiny faha 1 ambin'ny 10, ny fitahiana avy amin'ny marina no mampisandratra ny tanàna, fa ny tenin'ny ratsy fanahy no maharava azy. Hitantsika eto fa na ny zavatra ataon'ny marina ary, izany hoe ilay tempolin'ny tompo iny zany, tsika ilay hoe tempolin'Andriamanitra hozy izy ka ao anatin'ny famasinana, dia ny zavatra ataontsika amin'ny fiainantsika dia mampisandratra ny tanàna mihitsy. Zay ilay antsoin'ny tompo antsika izany hoe mampisandratra tanàna izany moa zany hitory amin'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra. Tonga dia raisiko amin'ny andiny faha 7 ambin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny olona mamindra fo dia mahasoa ho an'ny tenany, fa ny lozabe dia todiny halozany. Zany mila izany ilay resaka fo teo mila hoe mitandrina, mamindra fo, mila mamela heloka foana fa tsy mitahiry hatezerana. Andiny faha 1 amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy
Azo antoka fa tsy maintsy handray ny saziny ny ratsy fanahy, fa ny taranaky ny marina no ava-doza. Eto zany tena azo antoka zay le hoe zay afafin'ny olona ihany no jinjay, miverina foana zany zay fa jerena amin'ny fiteny hafa ndray izy zany amin'ny fijery hafa. Andiny fahaefatra amby roapolo no raisintsika sy ny fadimy amby roapolo amin'anaran'i Jesosy hoe mila misy malala-tànana nefa mitombo fananana ihany, ary misy izay fatra-pitahiry loatra nefa tonga mahantra ihany. Izay manisy soa olona dia ho feno fanambinana, ary izay mampisotro dia mba hampisotroana kosa. Zay le hoe afafintsika, inona no afafintsika mampisotro tsika dia hampisotroana kosa izy. Misy zavatra za zany hoe reto zavatra be da be lazain'ny ohabolana reto raha vakiana manontolo izy de be da be fa ny raisiko hoe singanina zany mba ahafantarantsika fa hoe zay afafintsika ihany no jinjaina. Ary raha mandeha araky ny fahamasinan'Andriamanitra isika amin'ny maha-te-polony antsika dia omeny zavatra mihoatra noho izay zavatra eritreretintsika ary. Dia isaorantsika ny Tompo amin'izany teny izany hamarana antsika azy, izay ahafantarantsika hoe inona moa no tena jinjaintsika sy afafintsika zany dia ny fiainana mandrakizay araka ilay teny teo dia any amin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko faha-efatra amby folo. Apokalipsy toko faha-efatra amby folo raisintsika amin'ny andininy faha-efatra amby folo tonga dia raisintsika andininy faha-efatra amby folo dia ajanontsika ny andininy fahadimy amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe harindro nahita rahona fotsy aho amin'ny baiboliko eto moa zany ny lohateny ary dia tena hoe fijinjana ny tany amin'anaran'i Jesosy hoe harindro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Ny satroka satroboninahitra volamena izy sady nitana antsim-bary maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka niteny tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe arosoy ny antsim-barinao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana fa efa masaka ny vokatry ny tany. Eo zany ajanoko eo. Azontsika vakiana andininy faha-enina amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe dia naroson'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny antsim-bariny ka voajinja ny tany. Zay zany Jesosy ilay mipetraka any amin'ny rahona lanitra miaraka amin'Andriamanitra, izy no hitsara an'izay zavatra ataontsika. Izay zavatra ataontsika dia ho tsarain'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe tsy ho tsaraina. Izay zavatra ataon'ny olona ihany ohatra ny hitsarana azy, ho tsaraina amin'ny ataony daholo ny olona. Izay afafintsika dia zay no ho jinjaintsika. Ho tsaraintsika, tsika no tempolin'Andriamanitra araka ilay teny teo ka raha manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho mba hosimbahan'Andriamanitra koa. Dia eto tena mampatahotra mihitsy fa ianao zany mieritreritra hoe vita etỳ an-tany etỳ ihany ka izy ity, fa any an-danitra any Jesosy efa miandry amin'ny antsim-bary mihitsy zany ny hidinjany hoe hitsotra ny tanana dia hijinja fa masaka hozy izy ny vokatry ny tany. Zay no hitandremantsika. Zay ny fampahirizantsika foana mba tsy ho etỳ an-tany etỳ moa zany dia efa jinjaina, ho tsaraina araky ny fitsaran'olombelona raha mandainga, mangalatra, ary indrindra raha hoe milaza fa mpanompon'Andriamanitra tsika nefa manao tsinontsinoana ny tempolin'Andriamanitra dia ny fitsaran'ny tany etỳ ary dia efa mitsara antsika. Araka ny fampianarana teo hoe mila fantarina zany, averina ihany hoe rehefa nandray an'ny Tompo tsika ka mibebaka dia tsy midika fa hoe tena hoe milamina tampoka teo ny fiainana. Ny fanahintsika no navelan'ny Tompo, nodioviny tamin'ny rano tsika fa ny tenantsika, ny fiainantsika dia mila lamina, diovina. Zay zany ilay hoe dinidinika, mifandinidinika, mifampiresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia hangataka ny fanahy masina inona ary no tokony atao, inona no tokony esorina, inona no tokony afahana. Indrindra ny devoly dia mila roahana raha misy zavatra name antsika ny Satana, tsy mamela anao koa zany fa tsy maintsy jerena tsirairay hoe inona no mbola an'ny Satana zany
eo amin'ilay trano izay nampidirantsika an'i Jesosy. Esorina izay tian'ny tompo rehetra ary roahana ny devoly fa etỳ an-tany dia mila diovina ary mandeha araka ny sitrapon'ny tompo izany amin'ny famasinana sy ny fahamarinana ary mba tsy rehefa any an-danitra any dia mbola ho jinjaina ihany koa. Araka ny teny eto izany ny tompo dia hitsara ny olona tsirairay avy ary raha tsy araka ny sitrapon'ny tompo ny fiainantsika dia fantatsika fa any amin'ny farira afo. Any amin'ny Apokalipsy 20, 120, 22 dia miteny an'izany izy. Ho tsaraintsika ary raha tsy araka ny sitrapon'ny tompo dia ny farihy afo izany no miandry ny olona amin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia mila miverina amin'ny tompo mandrakariva isika ary indrindra mila tsarovatsika fa misy ny lalàna. Aza mieritreritra hoe tsisy intsony ny lalàna, tsy ambany lalàna intsony izay dia manao izay tiana atao fa misy lalàna izay niresahantsika teo dia ny lalàna anankiray hoe izay afafin'ny olona izay no jinjaina ary koa hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra koa izy. Dia misaotra ny tompo isika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia mahay resa tompoko. Raha amintsika tsirairay avy izany dia samia hibebaka miverina amin'ny tompo. Aleloia, amen. Meko an'ny mpanompony izany ny teny amaranany ny fotoanantsika. Amen. Amen. Misaotra tompo. Misaotra an'i Jesosy tsika any amin'ny teny izay nomeny fanahy masina antsika anio fa tena mampahery tokoa ary mampatahotra ny teny izay noentin'ny mpanompony ho antsika satria tena ho avy tokoa ny tompo hijinja. Le apokalipsy nivakiany mpanompon'Andriamanitra teo 5:10 ka toko 5:10 mampatahotra ilay teny. Dia engany isika tena hoe atahotra mafy an'ny tompo tokoa satria ny teny eto dia manambara mihitsy ilay hoe ho avy izany Jesosy hijinja izy ary izay tokony nataontsika ihany izany izay zavatra nataontsika ihany no hitsaran'Andriamanitra antsika. Fa engany isika mba tsy ho anisan'izay ho jinjainy atsipy any amin'ny ely fa engany ka ho alain'ny tompo any an-danitra isika. Ry havana samy mahery isika tsirairay avy dia ny tompo anie hiaro antsika ary hamindra fo amintsika ny izy. Efa bebaka isika teo dia hisaotra ny tompontsika vavaka marana antsika izao fotoana izao. Vavaka isika tompo. Jesosy ahoana moa no tsy hisaoranay anao satria Jesosy lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindram-ponao satria mbola afaka izahay anio ny vavaka, mbola afaka izahay ny bebaka Jesosy ary mbola afaka izahay nandray teny mamy avy aminao Jesosy ho avy tokoa ianao hitsara, ho avy ianao Jesosy hamaly izay nataonay tsiraray avy isam-batan'olona. Tompo malala tempolinao izay, oka izay ho mendrika ao anatrehanao, oka izay ho masina tompo ka tsy hisy petina no ahitanao anay rehefa tonga izay eny anatrehanao Jesosy. Tompo malala mamindra fo aminay ary arovy izay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Apetraka eo am-pelatananao izao herinandro vaovao hanomboka rahampitso izao Jesosy raha mbola miverina mibebaka aminao ny olonao tsiraray avy tompo dia oka ianao hiaino azy, hamindra fo aminy. Raha hisaraka amin'ny ratsy izy Jesosy dia ampaherezo tompo malala ka mangataka aminao fanahy masina hiasa aminay tsiraray avy isanandro ka misaotra tompony amin'ny fotoana rehetra teto, mideranao izay, mankalazanao izay, mihaja ho anao irery ihany ray malala mitongava fa miandrinao izay zanakao ray malala tompo malala oka izay ho masina satria ianao masina ray araka ny teneninao izany ka misaotra ray tera ho anao ianao ilay alfa sy omega ary fiandohanay ary mbola hiafaranay koa. Misaotra tompo. Aleloia. Amen. Izay ry havana fa dia mametraka veloma aminareo izay menada amin'anaran'i Jesosy tompo dia amin'ny herin'ny toy izao indray ny fotoana amin'ny asabotsy amin'ny herin'ny izany amin'ny 20 alina ny fotoanantsika eto araky ny mahazatra raha sitrapon'i Jesosy tompo dia izay raha tompo faveloma tompo amin'anaran'i Jesosy tompo. Amen. Amen. Amen.